Afa raha ny mikasika ny fifanana fidina tompon'ankiran-tany ho an'ny sokajy zandry sy ny mondial ny plomlay moa no tiana resana amin'izay dia anisany mandray anjara amin'io ny ekipan'ny Dreto Madaha izay anainga rahampito satria dia amin'ny herinandro ity ny fifananana. Mialoha ny ihany délégation ao anaty ekipan'ny Dreto Madaha ty ary dia haniatrika famanantena midina alantsika mahazatra hoe misovera ery zareo tao amin'ny Dreto Madaha eny sy vato eny no manomatena ireo mpilalao raha pitsoalina kosa no fantatra fa anainga any délégation. Vonina tanteraka ny Jeune Étoile de Tana ny Dreto Madaha iaro ny voninahitry Madagasikara any amin'ny fiadina ny tompon-daka eran-tany eo amin'ny baolina kitra latsaky ny 13 taona. Ny sivoka hatramin'ny 12 ny volana May izao no tanterahana any Plomlin ity fifaninanana ity izay andraisan'ireo ekipa 27 anjara. Firenena 23 ivelan'ny Frantsa no fantatra fa manana solotena amin'ity faninanana ity. Mizara avondrina 8 ny mpifaninana mandritra ny fanitsanana ka voasokajy ho 9 avy no mifaninana ao anatin'izany vondrina izany. Ireo tafavoaka roa voalohany isaky ny vondrina no hiatrika ny ampahefatalana. Ao amin'ny tanàna ny Doarina eny ny Dreto Madaha no ilalao izay miray tarika amin'ny zareo Kanadiana sy Moscou raha pitsoalina no fantatra fa anainga ny délégation ny Dreto Madaha izay misy mpikambana 7 ka mpilalao ny 9 mpitatana roa mpanazatra iray ary mpanao gazety iray. Mialoha ny haingan'ny délégation ary dia niatrika fanomanana mihidina alaintsona mahazatra hoe mise au vert tetsy amin'ny Inde sy Ivato ireo mpilalao izay nanomboka ny zoma teo. Akoatry ny fanazarantena dia mahalin'ireo mpilalao ny mifaninana amin'ny lalao baolina kitra amin'ny alalan'ireny PlayStation ireny. Ao koa ireo ny safidy ny kilalao hafa toy ny biara sy ny baby foot. Ao kosa nefa ireo be torimaso izay mbola natory hatramin'ny 10 ora maraina. Maneho ny fahavononany ary ireo mpilalao. Ty amin'ny mise au vert zao inona ny tena ataonareo aty? Milomany dia manao baolina dia izay. Amin'ny forme tsara? Forme tsara. Inona ny toerana tazominy anika ny ambony terrain? Milieu. Mety tonga hatraiza ny Dreto Madaha amin'ity any amin'ny mondial? Mety tonga hatrany amin'ny finale. Inona daholo ny ataonareo aty amin'ny mise au vert aty zao? Milalao dia milomany dia manao jeu miaraka amin'ny ankizy rehetrarehetra. Tournoi sarotra be zany io dia entraînement zao mila ezahana atao tsara foana. Inona ny toerana tazominao iny ambony terrain? Attaquant. Mety ampiditra baolina firy zany ianao? Bobabobaka ihany. Vonina tsara mihitsy niantsika an'ilay mondial pupille. Inona ny toerana tazominao iny ambony terrain? Milieu de terrain. Ary ty amin'ny mise au vert inona zao no natao taty nampisan'ilay mise au vert? Milalao manao biara, milomano dia mitazona forme. Amin'ny forme tsara zany? Ie. Tena vonina aloha izay batan'ilay coupe sady efa mety tsara daholo ny entraînement natao dia efa vonina, efa mety daholo ny fizika hatreto. Inona natao taty amin'ny mise au vert? Nanao taty amin'ny mise au vert zany aloha izay mbola tsy satria nandeha niangana aloha maraina dia avy eo izay nanao activité rehetrarehetra dia zao hitanareo izao. Zay zao tena vonina tsara mihitsy niatrika an'ilay mondial pupille relève 2013 dia efa vonina tsara nenay ny. Inona ny toerana tazominao zao eny ambony terrain? Milieu. Tsy matahotra hoe eo amin'ny vazaha? Tsy matahotra. Nampiseho ny firaisan-tsaina ny mpilalao rehetra nandritra ny fiarahamisakafo tamin'ity atoandro ity.